Vaovao toekarena sy arabatra kosa raha nahitana fiainana ny fanjifan'ny olona ny simenitra nanomboka ny fiandohan'ny krizy ny taona 2024 teo dia efa miarina izany ankehitriny ary manodidina ny 9 alina sy 4 taona moa ny simenitra ampiasaina eto amintsika. 9 alina sy 4 taona isan-taona ny simenitra ampiasaina eto amintsika izay anisan'ireo akora fototra ilaina amin'ny fanorenana trano ary vinavinaina ho tafiakatra 7 taona izany amin'ny taona 2024. Raha ny eo amin'ny tsena no resahana dia karazana simenitra maro no hita ary manana isafidianana tokoa ny mpanjifa na izany eo amin'ireo vokatra avy eto an-toerana na ireo izay afarana avy any ivelany. Anisan'ny vokatra hita eto amin'ity fivarotana ity ny vokatra Holcim sy Malossi izay vita eto an-toerana, ny Jaipi vita avy any Inde, ny Tiger avy any Pakistan ary ny Lucky izay saika mihoatra ny 2 alina avokoa ny vidiny. Vidiny somary zany amin'izao fotoana dia Holcim zany nanomboka tamin'ny May izy no nidina. Dia le import indray zany mijanona ny vidiny ihany izy tamin'izay eo amin'ny 2 alina mahery zany. Defateur zany tena bibaka ohatra hoe le Holcim menameny le 42.5 le hoe mantany anarany. Volana avril izy zany dia mandeha satria manomboka manomboka ny farana indray zany amin'ny desambra. Ny 500 isan-jato ny tsena dia saika lasan'ny Holcim avokoa, manodidina ny 20 miliara ariary isan-taona ny etra sy ny aba izay alohan'ny Holcim Madagasikara raha ny fantatra. Ny 300 ariary isaky ny kitapona simenitra lafo dia atokan'ny Holcim amin'ny fanatanterahana tetikasa samihafa raha ny voalaza. Raha ny vy na ny ferron kosa no resahana dia ireo vokatra avy any Turquie sy Afrika Atsimo no tena mahasarika ny mpanjifa raha ny fanazavana voaray.